Izay malagasy rehetra ty Jordanie dia mahalala sy nahafantatra ny zavatra miseho sy ny tranga no miloza voajanahary ao Madagasikara tanindrazanay dia ao ireo olona moa ny aina, ny ravafananana, ny trabony, indrindra koa ny kere dia tsy hainay ny angina fa rehefa voakitika hoy ny any dia marary ny afero dia nitondra ny anjara biriky izay voatsirano ny tananay izay Madagasikara rehetra miasa ty Jordanie ka dia atolotray ampitiavana re ka mba raiso ampitiavana indrindra fa kely dia kely fahafonay no manolotra azy be dia makahery ho an'ireo izay tratran'ny loza rehetra ary mitondra bavaka mandrakariva fa Andriamanitra irery ihany mahay zavatra rehetra. Atombotsika amin'izay mba manjary taratry be a? Dia faly miarahaba anareo dia faly misaotra anareo koa tonga eto anatrika an'ity fivoriana ity zavatra viovorintsika eto aloha ohatra ny vitsy ihany tsika nefa efa mba amposolo tena reo tonga reo dia ataovy tsara razanany amin'izay ankizy tsy afaka nanatrika nareo zany mba miampitapitany fa voalohany indrindra ny aton'ny vorintsika eto dia mikasika an'le tsy paipaika na fanampiana ho alefantsika ho an'ny avatsika any Madagasikara. Le avatsika an'ireo dia voafatro anatin'izay ny olona niaran'ny fahavoazana no miloza voajanahary. Ao ny tratran'ny safidrano rava ny tranony ao ny tratran'ny aretina very ny asa misy namoy nisy namoy ny ena mihitsy ara nisy namoy fianakaviany dia any amin'ny faritra Atsimamo mbola misy le kere filazatsika azy dia natambatra atsika zany zay rehetrarehetra efa tsisy hoe ho an'ny anareo na ho an'ny anareo tsara mariana tsara zay dia ataontsika bambiray zany zay dia taterina amintsika eto zany zavatra vitatsika vitsivitsy ihany tsika ny aty mety eo amin'ny 300 latsaka kely 260 tsika angamba zao 260 personnes zay malagasy rehetrarehetra aty dia isorana be dehibe tsika nanao adidy fa 98% tsika dia tena nanao dia nafinaritra mivokatra asa izy ny tena mivokatra tenena amintsika zany mivolavoambitsika nandritran'ny 2 andro amintsika nanangona anazy telonandroany dia efa mifarana natao fomba ofisialy androany moa izy zany dia lanatsy ho azy tara vola zany voambitsika 680 GD 680 GD zay manome eo amin'ny $960 mahery kely $960 mahery kely eo zay 680 GD afaka mandray atsoratra mety mbola ipetaka petadrindrina izy ao arina kely hoan'izay tsy nanatrika fivoriana 680 GD dia zay zany no ho alefantsika any Madagasikara dia fomba andefasana ny vola io azavaina aminareo le fomba fandefasana azy ho alefantsika any amin'ny tompona ndraiky ny agence MSFNSO malala MSFNSO daholo tsika rehetrarehetra ho alefantsika ho amin'ny MSFNSO le vola dia MSFNSO hitondra tanana le vola ho any amin'ny ramatoa ministry ny mponina madame Montina Riary tsy haiko moa na madama na madame zeny izy zany solontenatsika any dia anazava tsara hoe amin'ny anarantsika malagasy rehetrarehetra tia Jordanie le vola fa tsy amin'ny anarany kory sanatria fa izy fotsiny ny solontenatsika any dia ivoaka vaovao le izy dia hitatsika vaovao rehefa mivoaka le izy satria tsy maintsy miantso mpanao gazety ry zareo dia mandefa le vaovao reniny malagasy rehetrarehetra azonareo dia tsika zany mba maraka any amin'ny Facebook na YouTube na tsy haiko ny akoatran'izay tsy maintsy hoentsika le izy tsy maintsy hoentsika hoe lodovetina ny raha natsakana fa tsisy zavatra very anjavona zany misy foana matsy lanatsiny aloha le fomba fitefa misy foana le mbola misalasala hoe zany ve hotongany zany ve tsy makatsy zany ve tsy fameriverena saina fotsiny fa rehefa manao adidy dia nanao amin'ny fotsika dia Andriamanitra mahitak'izay fa 100% aloha azo antoka le izy dia fomba defasana ny vola io ho alefantsika western union fa
satria izy koa vonaena io fihetsika ataontsika io tonga dia faly be izy ary izy ary anampy rahafapitatahako mihitsy izy hoe anampy izy anampy araboly izy anampy izy vola tonga antsika any io dia ho ampiny amin'ny volana io vola avy ny aposiny fa tsy sanatreny antsika indray no anobinany zay dia verina kely amin'le mpandray andraikitra tato sorana be deabe izy fihinanada misy tsy ongamba ny sasany sorana be deabe izy nafohy fotoana nafohy andro miteniteny tany atokantranotsika tsirairay avy any dia sorana koa nareo nafohy zay fohinareo zay kely vitanareo le iotra be deabe aminareo asa mety manana tenenina misy rivo mba miko anazy mitenenana saika dimy ny fiangonana rotota dia efa nanao ny anjarany rotota ozy izy efa nanao ny anjarany izy vo nanomboka mihitsy ny zavatra tonga dia ny adododo ry zareo ty ny anjaranay fiangonana rotota efa samy navitany anazy fa efa voatotaly eo anatin'izay vola rehetrarehetra nitononona teo zay ny zavatra vita amin'ny fiangonana dia sorana manokana amin'ny fiangonana dia efa misy rivo fitenenana mety mba manana zavatra ho tenenina izy misaotra betsaka monsieur Jolo ny zavatra tiana ho tenenina dia fisaorana ho antsika tsirairay avy malagasy rehetra aty Jordanie dia makasitraka satria tsapany fifankatiavana satria tanindrazantsika no misy vona mahazo an'izy ireo dia raha mararo ny inona moa izy fitenena dia vodona ny afery dia ry andriamanitra fiadanana ny ombantsika tsirairay avy zay vola nilany tany aposiny tsirairay dia makasitraka indrindra tena andriamanitra raha misy tsika le voly teka zao dia hoe mitomitomoona fotsy faizany izy zay mahatia Jordanie ny tenanay dia ny tompon'andraikitra ao amin'ny agence no iangaviana mba isolo tena anay eo anatrehany ramatoa ministry mponina anolotra izany fandraisana anjara zany dia makasitraka indrindra kely dia kely fa ny fomanolotra azy no mameno azy ary izay tsy feninay dia fitanan'i Jesosy Kristy tompo ameno izay fampakazay makasitraka indrindra Io antsika tsirairay avy nilay anjara satria iny le araka fitenenitsika malagasy hoe tanaka fisavanana hoe zay dimarary ka narena rary daholo tsika rehetrarehetra tatya dia navitany andraikatra dia isorana betabe anampikely anazy tsara be le zavatra nataontsika fa zany efa tsy mirary hoe engany izy ihany ny ratsy tsy mirary ratsika fa soa no irariny fa fihetsika ohatran'izao zany mba tsara tohizana rehefa mba misy ny zavatra tandrify anazy nareo ve tiako tenenina na ty alavitra ty ary tsika mba misy fandraisana anjara kely vitatsika ny atandrazana dia fantatry ny olona hoe tena misy gasy marina any asa na mety zany teniko zany na tsy mety fa nisy olona matsy nisy olona tany rehefa nandeha ty fanangonana vola ty dia hoe tokony tohizana zao etsika zao rehefa mba misy zavatra mitranga ny Madagasikara dia za hoe iezakitsika fa sakatra mbavarano lo ty lo zany efa dingana be efa dingana ngezabe vitatsika ty ka rehefa misy zavatra mitranga manaraka dia fampiarahantsika ihany dia tsika ihany mahalala hoe mety na tsy mety hoe tokony anao na tokony tsy anao dia aza malaina mandray andraikitra sa mandray adity fa ny adity tsy an'olon-dratsy
ary zay kely vitanao eo a misy manonotra foana iny fa tsy voatery hoe re olona reo ihany ny anonotra anazy fa any amin'ny tsy ampozinao iny no mivaly dia zay angamba fampisaotratsika rehetrarehetra dia mahazo todoly amin'ny asa engane samy azo fahasalamana doly a dia aza kivy fa mbola lavitra ny lalana mbola enjana ny tolona mahereza doly voajanahary izay miseho any an-tanindrazana dia ny fanolotanana izay malagasy rehetra miasa aty Jordania ka nanolotra vola mitentana 7 alina sy 3 hetsy sy 4 tapitrisa ariary mba ho fanampiana ireo traboina sy kere.